voalohany aloha tsara fantatra nefa ny mpanao politika rehetrarehetra tafiditra ao na ny team na ny TGV menomenona daholo hoe alatra foana ny fifidianana teto Madagasikara. Ny eo amin'ny antenimieram-pirenena androany zany femiry maro ao alatra zany na tonga andreo ho député. Raha ny hevitro zany tsy tokony reo mihitsy no manana légitimité hanondro prime ministre satria tsy légitime mamiko any toeran'ireo. Fa hoy za hoe alohan'ny resahantsika olona hoe iza natao eo dia hoy za hoe misy zavatra aloha tokony ataotsika. Maka garantie tsika fa zay olona hiditra eo olona madio. Noho izany za efa ny manao sosokevitra foana hoe asaivo manao tombo mpananana tena izy 100 isan-jatony zay olona hiakatra eo. Inona ny dikan'izay satria androany ny tombam-pananana misy androany tsy tafiditra ao ny fananana ny velany. Dia reto ny teneniko ny sosokevitra avy amin'ny remy malagasy hoe mila atolotra miaraka amin'ny CV ny tombam-pananana. Ianao ange tsy ny CV any nanananao fa izany tsy mahafantatra hoe zao ny fananako. Atonga dia atolotra miaraka amin'ny CV tia ny tombam-pananako. Io tombam-pananana io misy ny fananana rehetra na ny any velany aza. Manana compte bancaire ianao any na manana trano ianao any velany ampidirinao anatin'ny tombam-pananana io dia efa miomana ianao fa tsy maintsy afaka mijustifier ny fanananao compte any velany misy fanananao trano be any velany. Mazava hoazy anie fa io tombam-pananana io tsy nampidirana hatram'izay tsy voatery Andry Rajoelina miteny hoe manana trano any a Dubai na any akaiky ny frontière franco-suisse. Roa zay. Fatelo ampidirinao ny fananany vady aman-janaka satria mety misy mahakilika ao any amin'ny vady aman-janaka ao. Ty zany mbola misy resaka hoe ny zaza tsy ampy-taona. Mbola azo resahana koa ny zaza ampy-taona satria efa maleo tena afaka manao tompo-pananana koa raha vao mihoatra vola zay faritana hoe raha vao mihoatra an'izao dia tsy maintsy manao tomba-pananana izy fa mety avy any amin'ny dadany na zahoany azy. Izay tsy déclarena ao anatin'ny tombam-pananana dia manaiky ny rehetrarehetra fa lasa fananam-panjakana satria mora koa miteny hoe adiniko raha adininao ary iny lasa fananam-panjakana. Fadimy apetraka any amin'ny Bianco ny tombam-pananana fa tsy any amin'ny HCC. Androany manao tombam-pananana ny HCC dia asa napetraka izy any amin'ny HCC any ony. Inona koa ny dikan'izany? Sady juge izy ny parti tsy mety zany. Ary fahenina farany atao publika io tombam-pananana io ohatrany misy any andafy. Tsika androany raha milina reo amenany adresy internet ny fananany Barack Obama, fananany François Hollande, fananany Sarkozy, fananan'ireo député rehetrarehetra reo azo jerena sur internet na amin'ny 12 alina ianao mifotapika dia ahita ijerena zany azonao andeha jerena le izy. Fa rehefa anatin'ny tombam-pananana io dia tena milaza daholo ny ohatra ny député frantsay miteny hoe ty trano ty azoko tamin'izao taona zao zao nazahoako azy nanao mindrana vola satria inona moa ny tombam-pananana moa valeuran'ny tranonao androany no déclarenao fa ny any andafy fantatra fa niakatra be ny vidin'ny trano tany vidiny taloha izy ohatra hoe 100 androany izy mety 500 dia hita eo izy hita daholo. Zay fangarahana zay aloha no tokony takiana voalohany zay tsika vao miresaka hoe olona izany mbola za dia miteny an'izay iza mbola hipetraka eo satria moramora zao satria be dia be ny any amin'ny internet any manasiketa hoe iranina mpanao trafikana volamena dia inona nyvaliny raha manana pirofo-nareo dia avoy mamiraha vatomanga nefa nanao an'izay teto na nitenen'olo nanao an'izao dia avoy ny pirofo zao tratra daholo le pirofo.